avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manolotra ho anao ny vaovao. Miandry ny fotoana fanovana ho amin'ny tsara kokoa ny vahoaka malagasy taorian'ny fitsanganan'ny gouvernemanta izay narahana fisidahana iny vokatra no ilaina vokatra no andrasan'ny malagasy telopolo tapitrisa ary ho tsara noho ny teo aloha. Tonga teto an-tanindrazana omaly ariva ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika ny Madagasikara rehefa avy nanao fitsidiana ofisaly tany Guinée Équatoriale. Fotoana ny tsidiana ny ivitoerana stratégique amin'ny famokarana solitany sy entona tany antsoerana. Tavaverina eto Madagasikara rehefa nampidirina anatin'ny compte-ny krama malagasy ny vola mitentina 4.7 tapitrisa dolara nalefa ntsokosoko tany Maurice. Tanàna iray manana ny tantarany sy ny mampalaza azy ny commune n'Antanety be Mahazazy ahafantarany maro azy ny famokarana atody izay mamatsy ny iray apatelo ny famatsiana atody eto Madagasikara. Ny tantarana Antanety be Mahazazy araka izany no entina amintsika eto anatin'ny zanam-pandarana fantaro ho amin'izao alina izao. Eo amin'ny maresaka iraisam pirenena mitoy ny fifandonana eo amin'ny Rosia sy Ukraine ka nisy indray ny daroka bomba sy fanafiana drone tamin'ny alina zoma ny foandroany sabotsy. Any Ukraine, olona efatra farafakely no namony ny vokatry ny fanafiana nataon'ny Rosia. Zaza iray kosa no maty tao avaratry Moscou taorian'ny fanafiana drone ukrainiana tany Rosia. Ny antsipriany izay no arahantsika tao anatin'ny fampahalalam-baovao. Manatra ny arahaba indray topoko lasy topoko vavanao izay manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra kola amin'izao alina izao asainam-panajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Miandry fiovana fanovana ho amin'ny tsara kokoa ny vahoaka malagasy taorian'ny fitsanganana ny gouvernemanta iny izay narahana fisidahana vokatra no ilaina vokatra no andrasan'ny malagasy telopolo tapitrisa ary ho tsara noho ny teo aloha. Antenana fa mahafantatra tsara izany ny fahefana mpanatanteraka ka hiasa anatin'ny lalàna sy ny ny matoan-datsoratra ny fampahalalam-baovao mahakasika izay. Ifarany ity ny herinandro feno suspense ho an'ny vahoaka malagasy iza no iverina ho ministra voatazona ihany ve ihanina esorina ve ihanina sy ny sisa. Efa voavaly izany fanontaniana izany tamin'ny alarobia teo ary ny arahana hita ny araha ny aina ireny ireo ary izy dia ahoana anao ahoana ary anao inona. Raha ny toromarika avy amin'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika aloha efa mazava tsy ho azavaina intsony satria kabary mifono evidalina mivoy fampiraisana fihavanana sy fifanomezan-tanana fa ihany koa ho an'ireo ministra mitaky asa mivaingana asa mahitsy asa madio asa misy vokatra. Eo anatrehan'izany misy ireo mijery misy ireo mitazana misy ireo miandrikendry toa amin'izay ho famindra amin'izay ho fanapahana ho raisina izay didy ho avoaka ny reto departemanta ministerialy isa-tokony. Misy amin'izy ireny no tsy tia misy ny pankahala misy ny malahelo toerana fa misy amin'izy ireny ihany koa ny saro-piarata amin'ny tolona izay natao na moizana aina piray tanindrazana na aratrana na simbana fananana ary tsy resahany ireo nandao ny asa mandrarahany tsy ny rarahany avizanana sy ny arerahana fa leo mitolona aloha ho an'ny tanjanaka ho an'ny taranaka faramandimby. Raha mpifankaty raha olon-droa izy ity dia vao ny savarananandy sy ny fisehoany izay no vita dia ny fampizatoetra ny jery ny toetra ratsy sy ny toetra tsara ny andaniny sy ny ankilany. Mirobaroba ve ny lehilahy tia tena ve ka ny azy ihany no fantany ny azy hatrany ny azy ihany manahoana ny amolany raha vehivavy sy ny sisa manahoana raha vehivavy ao an-tokantrano sy ny fikarakarany ny tokantrano mahay manasa vilia ve sy ny sisa. Dia vita izay rehetra izay eo indrindra sika izao ny fanaiky reto mpifankaty fa ho tohizana ny lalana isoratra ara-panjakana sy ametraka izany eo ampelantanan'Andriamanitra fa vita izay ny fifampizahn-toetra tsy telo andro fotsiny anontony ny an'ny sasany fa amam-bolana maro. Iroso fa mialohan'ny irosona mananatra ihany ny ray aman-dreny ary mametra mpanontaniana itrosa ve anaovana ny mariazy izay andry iray amin'ity fanambadiana ity hiaraka hiary ve ka ahaleo tena
Amin'izay ny eo am-pelantanana no ahiratra anatanterahana ny mariazy sa ila fanampiana avy any velany ka akavolany amin'ny banky nefa ny mariazinareo no atao. Tena hatramin'ny farany ve sa ho toy ny nataon'ilay lehilahy teo aloha ihany, miova vehivavy isaky ny enim-bolana isan-taona. De rehefa hivady ve tena hifantoka amin'ny ankohonana amin'izay sa ny namana ihany, namana trany ary ireo tsy azo avela. De ny zaza ve no atao laharam-pamena ka ny ahatsara sy ny ahatafita azy ireo no atao tanjona. Ny tokantranonareo ve tena ianareo no mandidy sy manapaka sa ry dada toy sy ry dada fara ka ianareo ko ve manara-panjaitra. De tena ny lahy tokoa ve ny lohan'ny vavy sa sao de vehivavy enjana na lehilahy entin'ny vadiny amin'ny sangany. Fa inona daholo zany hoy izy roa, zarako aza tsy azonareo hoy ity ray aman-dreny. Tonga teto an-tanindrazana omaly hariva ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara rehefa avy nanao fitsidiana ofisialy tany Guinée Équatoriale. Fotoana nitsidiana ny ivotoerana stratégique amin'ny famokarana solitany sy entona tany antoerana Gabin Loa no mitondra ny antsiprian'izay. Zava-dehibe ho an'i Madagasikara ny fitsidihana nataon'ny filohan'ny fanavaozan'ny Repoblika ny Madagasikara tany Malabo Guinée Équatoriale izay nafahana nijery ifotony ny iray amin'ireo ivotoerana stratégique indrindra amin'ny famokarana solitany sy entona tany antoerana. Ireo toby ireo izay efa niasa hatramin'ny 30 taona dia anisany nampiakarana be ny arikarena faobe sy ny fidiram-bola ny fanjakana Guinéanina. Nambaran'ny filohan'ny fanavaozan'ny Repoblika ny Madagasikara fa mampametra-panontaniana ny tsy ahafahan'ny Madagasikara mbola mampivelatra sehatra mitovitovy amin'izao ka ilaina ny fandinihana lalina momba ny fahafahamanao sy ny mety ho fiarah-miasa iraisam-pirenena. Anisan'ny laharam-pahamehan'ny fitondrana ankehitriny ny fikarohana ny loharano-karena vaovao ivelan'ireo efa voamarina ankehitriny hoy ny fanazavana. Ny filoha izay tonga teto an-tanindrazana omaly hitarika ny fanamarihana ny daty ny 7 Martsa. Fa no ny fisiany 7 Martsa izay zava-dehibe ho an'ny firenena malagasy dia tsy maintsy miverina moa dia ministra no nisolitena ity. Ankoatran'izay moa zany dia ny fifampiresahana tamin'ny filoham-pirenena Guinée Équatoriale izay na lalàna zavatra betsaka moa zany tao hoe ty firenena ty dia firenena nandroso no ny moa zany exploitation mialatsina amin'ny telo vahiny ny exploité na aizany ny exploité ny pétrole sy ny gaz tato aminy. Dia izay no nahatonga anay nanapa-kevitra nijery ny site d'extraction na pétrole nijery. Izay anisany ataontsika hoe site farany lehibe indrindra ty Afrika angamba iny ty Guinée iny izay manome hevitra hoe ahoana moa Madagasikara, ahoana moa zao zavatra zao tsy ho possible ny Madagasikara ary mampametra-panontaniana hoe fa ahoana no be milanga sy tsy mirovo amataona mbola tsisy zavatra hita ihany hatramin'izao. Sao dia mbola misy site hafa koa any izay mbola tsy fantatratsika tokony exploitena. Fa tsy mino aho hoe io pétrole mavesatra io ihany no misy any Madagasikara fa kinona amin'Andriamanitra ny aminy. Ankoatr'izay, miona tamin'ireo teratany malagasy monina sy mipetraka ary miasa any Guinée Équatoriale ihany koa ny filohampanjakana nandritra ny fitsidihana ofisialy nataon'ny tany antoerana. Nandritra izany betsaka ireo olana sy ny fanamby napetraky ny malagasy tamin'ny firesahana tamin'ny filoha. Anisan'izany ny momba ny fangatahana ny fanamorana ny fanamboarana ny passeport izay mbola sakana ho an'ny maro. Teo ihany koa ny ezaka ahafahana mandefa vola miverina aty Madagasikara amin'ny fomba mora sy azo antoka kokoa. Nilaza ireo mpikambana ao amin'ny diaspora fa ilaina ny fanohanana amin'ny fitadiavana fahaleovantena ara-toe-karena mba ahafahan'izy ireo miteraka asa sy fivelomana maharitra. Vonona iroso amin'izany ny fitondram-panjakana ankehitriny hoy ny filohampanjakana, nirosahana ihany koa ny fanandratana sy fiarovana ny teny malagasy ary ny ady amin'ny kolikoly. Tavaverina eto Madagasikara rehefa nampidirina anaty compte Chrome malagasy ny vola mitetina 4.570 tapitrisa $, nalefa ntsokosoko tany Maurice. Ity vola ity izay ampahany tamin'ny volana natokany mpitondra teo aloha ho sanda ny fitrandrahan'ny orinasa vahiny teto amintsika sady tsy ara-dalàna no tsy tonga tao amin'ny compte ny orinasa mpanjakana. Ny antsiprian'izay. Araka ny fampitam-baovao ny ministeran'ny fitsarana tafaverina eto Madagasikara ny ampahany amin'ireo vola nahodina avy tany amin'ny nosy Maurice nataon'ireo mpitondra teo aloha izay mitentina 4.570 tapitrisa $, vola nahodina teo anivon'ny orinasa Chrome malagasy ary efa nampidirina ao anatin'ny compte-n'ity orinasa ity avy hatrany izany raha ny fanazavana. Namafy ny fitondram-panjakana fa mitohy ny ezaka ho famerenana ireo arim-pirenena very ho ampiasaina amin'ny tombontsom-bahoaka araka ny fanadahadiana nataon'ny Bianco raha ny fanambarana
mahakasika ny fifanarahanm-piaramiasa ahafahana mitrandraka kronita tao Breville no nahafahana nahazo ny vokatra amirenana io lelavola io izay navoasirignitra ny orinasa kromita malagasy SA sy orinasa vahiny iray. Raha ny fanamarinam-baovao ny tanterahany, nisy ny fitakiana vola mitentina 5.3 tapitrisa $, natao saram-pidirana na droit d'entrée ahafahana mahazo ny fifanarahana itrandraka ka ny ampahany voalohany tamin'izany dia efa nalefa tamina compte ivelany any Maurice izany izay tsy manaraka velively ny fepetra fitantanana arabola tao amin'ny orinasam-panjakana Kroma io tranga ho voasokajy tsy ara-dalàna ka nitarika olana goavana teo anivon'ity orinasam-panjakana ity. Ny olana lehibe etsika zany ny antso partenaire de orinasa rosianina no tonga zany tao anatin'le izy. I orinasa rosianina io rehefa aveo somary nitaraina tetsyteroa tsy fanajana Madagasikara zany ny Kroma io resantsika io any fifanarahana de izay no mahatonga anisany mampisany io savorovory be ao anatin'ny Kroma io ankehitriny. Ny mampalahelo amin'io ne zany Kroma orinasa tena tokony nandehabe ary tokony hiakatra en puissance. Ny raha resaka Kroma ny resahana zany Afrique du Sud ny anisan'ny mpamokatra lehibe. Nisy orinasa ny foronina nanomboka tamin'ny teteza mita tamin'ny 7 io pratika io. Nisy orinasa ny foronina de orinasa ny foronina io no mifampiraraha amin'ny resaka famarotana an'le Kroma malagasy. Tsy mitombona zany satria ao amin'ny Kroma any misy direction commerciale fa maninona moa tsy ny direction commerciale zareo mivarotra. Raha eo amin'ny toekarena sy ny tsena iraisam-pirenena manana anjara toerana lehibe ity taranja-pamokarana iray ity. Ny ena na tsy nisy mihitsy aza nefa izany famokarana izany ho an'ny teto Madagasikara nandritra ny fotoana maro noho ny tsy fahaiza mitantany ny mpitantana sy ny kajikajy politika nataony mpitondra teo aloha. Normalement zany commercialisation toeran'ny Kroma tsenam-barotra ny Kroma meran'izao tontolo zao eo amin'ny ohatra faingo 200 ny ataontsika hoe zay zany à peu près ny toeran'ny Kroma zany. Manome zany zay à peu près eo amin'ny 200 000 tonnes ny production. Ny prix moyen ny minerai io eo amin'ny $270 par tonne tamin'izany fotoana zany cours moyen daholo zany resantsika zany. Raha mivadika le izy ferrochrome de manome eo amin'ny $1000 par tonne. Zay zany le izy. De dikan'izay zany hoe nisy tokony nisy enjeu ihany zany de ataontsika hoe nanao investissement zany ny Kroma. Ny Kroma ve nanao an'izay investissement zay. Fahafantarako azy koa efa ela koa tsy nisy production tao amin'ny Kroma non tsy fahaizana mitantana. Mauvaise gouvernance zany de la Kroma. Nefa ny tompona andraikitra tao nefa voatana foana zao zany tsy azoko tsara hoe ahoana moa zany mahatonga an'izay rehetrarehetra zay. Raha iverenana niakatra fampanoavana teny amin'ny PAC teto Antananarivo ity raha ity ny alakamisy 10 martsa 2024 teo. Fantatra tamin'izany fa olona misa 5 sy orinasa misa 4 no tafiditra amin'ity raha ity ka olona misa 3 tamin'izany no nampidirina teny amin'ny fonjana Antanimora tamin'io 10 martsa io. Raha toa ka mbola any Maurice kosa ireo olona hafa izay karohina. Fantatra tamin'izany ihany koa fa isan'ny nampidirina amponja ny tale generalin'ny Kroma. Araka ny loharanam-baovao azo nandritra ny fanadihadiana natao, misy ny fikasana anome orinasa vahiny hafa amin'izao ary efa mandeha ny dinika sy ny fampirarahana momba izany. Ny orinasa Kroma izay manana ny lanjany ara-toekarena sy stratéjika ihany koa ka tokony ahasarotiny ny mpitondra ary tsy hikatsaka afa-tsy izay tombontsoan'ny malagasy. Ilaina ny fiarah-miasa amin'ny anivelany fa raha sehatra voafehin'ny malagasy tokony ho ny malagasy no atao laharam-pamehana araka ny efa nambaran'ny filohan'ny fanavaozana. Lesoka tamin'ny fitondrana teo aloha izany ka tokony hahay akalesona ny fitondrana amin'izao fotoana. Tafaverina izao ny vola $4 mahery araka ny nambarany teo anivon'ny ministeran'ny fitsarana amin'ny anarany mangarahara takena ny ahafantarana ny ampiasan'ny Kroma io vola io. Karaha manimpiasa izay efa tsy voaloha aman-taonany ve? Ampandehanana ny raharaha ve? Hividianana fitaovana ahafahana manodina ny vokatra eto an-toerana ka tsy ho akora fototra intsony ny ahondran'i Madagasikara.
Akoatra ny efa nampidirina amponja tamin'ny fiandohan'ny volana martsa ity na tratrara natrangana fanotofatany tsy ara-dalàna indray ny ampipao maly teny amin'ny faritry bypass notazomina avy hatrany ireo fiara sy tompon'antoka tamin'izao raharaha izao ary mpikarohana ny namany tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao fanampanazavana. Tranga fanotofan-tany tsy ara-dalàna iray indray no tratra teny amin'ny faritry bypass ny alin'ny zoma 7 martsa 2024 olona mampiasa camion misy roa sy fiara tsotra no tratra teo ampanaovana izany izay efa voarara hatramin'ny taona 2024 raha tsy heviny no tazomina avy hatrany eny amin'ny fohibeny apipa no sipatrana ireo fiara roa ary karohina kosa namany tsy ilefitra amin'ireo mbola manohy ny fanotofan-tany izay tsy ara-dalàna eto Antananarivo sy ny manodidina ny ministera ny fanajiriana ny tany sy ny raharahantany amin'ny alalan'ny apipa hoy ny fanazavana fanondrony izao no nisy tranga tahaka izao tamin'ity volana martsa ity fantatra ihany koa fa efa nisy ireo olona voatonona ho mpanototra ka nampanantsona amin'ny alalan'ny taratasy fiantsona na dia efa nisy hatramin'ny alaza ny fandrarana ny fanotofana tsy ara-dalàna mbola misy ireo sahy mandika izany lalàna izany noho izany ho amafisina sy hoenjanina ny sazy ho an'ireo tratra manao izany na mitandrina ihany koa ny tompon'andraikitra fa hisy ny fanaraha-maso entitra na atoandro na alina izany ataon'ireo police de l'aménagement du territoire afana mamantatra sy misambotra ireo mpandika lalàna ny ministera izay manentana ny rehetra hatrany hanaja ny lalàna sy hiaro ny tany satria miteraka loza sy fahampotehina ho an'ny fiarahamonina ny fanotofana tany tsy ara-dalàna ary mampandre avy hatrany ny manam-pahefana akaiky raha toa ka mahita ny trano. Azo ataony mamerina ny teleferika iverina iasa indray ho ny poet toekarena taoriny filazany filohan'ny fanavaozana fa tsy hosombaina ohatrin'izao fa ampiasaina hitadiavana tombotsoan'ny malagasy ary ny fangatana tamin'ny frantsay anafoanana ny trosa fepetra maro no takina amin'ny famirinana ifanaraka amin'ny fahefa-mividy sy hiteraka tombony ho an'ny toekarena totsinirina tahery. Eo ampiandrasana ny rehetra amin'izao fotoana izao ny amin'izay ho fanapahan'ny fahefanapana tanteraka frantsay amin'ny hanafoana ny trosa taorian'ny fangatany fitondrana malagasy ny amin'ny hanafoanan'ny frantsay ny trosan'ny teleferika amin'izao fotoana izao misy olona frantsay Marianne Margate ihany koa nanaitra sy nandefa hafatra ho an'ny governemanta frantsay mahakasika ny tetikasa teleferika eto Antananarivo izay nanakihana fa tsy ilain'ny vahoaka io tsy ampy herinaratra ampandehanana azy lafo loatra ny sara-pitaterana ka tsy ho takatry ny akamaroan'ny olona tsy lahara-pahamehana raha oharina amin'ny fahantrana sy ny krizy ara-tsakafo eto Madagasikara. Nijanona ny asa amin'izao fotoana ary nisy ny fahasimbana nandritra ny etsy vahoaka ny amin'ny apahany amin'ny fotodrafitrasa tsy misy rafitra mazava hitantanana azy maharitra nambarany ihany koa fa nisy ny tsy fahatomombanana tsy ampy ny fandiniana mialoha na ara-toekarena sy ny ara-tsosialy nisy fioaram-bidy surkoa mihoatra ny 20 isanjato nambarany ity olona frantsay ity fa manimba ny sarin'ny Frantsa eto Madagasikara ny tetikasa hiteraka vesatra ara-bola ho an'ny fanjakana malagasy ny fandoavana ny trosa hatramin'ny 430 mangataka fanazavana amin'ny governemanta frantsay ihany koa izy momba ny mety hanafoanana na anamavanana ny trosa araka ny fangatahany ny filoha malagasy tamin'ny fitsidiana tany Frantsa. Ny mpahay toekarena mahita fa azo ampandehanana ny teleferika fa miaraka amin'ny fiepetra sara-pitaterana zakan'ny vahoaka hiteraka tombony fa tsy ho faty antoka fitantanana mangarahara. Raha ny tatrin'ny rapport de Cour des comptes dia manamarika fa tokony linina anankiroa no tanterahana ny anankiray ihany no vita dia ny linina orange zany somary ataontsika hoe mandany ihany zany le izy dia sosokevitra zany hoe tokony atao ny évaluation alohany hoe aiza ho aiza zany tsika amin'izao ny faharoa jerena zay tokony ampandehanana an'ilay fotodrafitrasa vola aloha averina amin'ny mitrosaintsika le izy ny démarche faharoa zany dia hoe satria le izy efa ho ampandehanantsika ihany dia tokony ho jerena ny manokana ny négociation miaraka amin'ireo mpamatsy vola mba hanenana ny trosatsika ao anatin'izy io satria tena vola be no averintsika ao anatin'ny famerenana azy zany hoe izay zavatra izay zany dia anisan'ny ngeza be izay hoe fanenana trosa zay. Na dia tsy lahara-pahamehana aza io teleferika izay nataony fitondrana teo aloha tamin'ny trosa manodidina ny 250 tapitrisa euro io tsy azo ravana io fa tetikasa efa vita ary nandaniana vola ny fitadiavana ny fomba hitantanana mangarahara hiteraka tombony ary amalin'ny filana io tetikasa io no tokony imasona antony manara vola isika raha vela-potika io tetikasa izay notrosainy io misy akony betsaka amin'ny fanodinana ny orinasa raha tanteraka ny fanalefahana ny trosa tamin'ny fanamboarana azy mety ena ny sara-pitaterana izay tsy takatry ny fahefa-mividin'ny vahoaka ka ho betsaka ny mpanjifa azy. Efa io izy
raha ny tena izy amina resaka choix na investissement stratégique tsy tokony ho zay kanefa le zavatra efa misy dia tsy maintsy apetrakitsika hoe ataovy zay ampandehanana eo ihany koa no hoe efa misy ny fahasimbahana eo anatin'ny zay fotoana elaelany nametrahana azy zay ny zava-misy nefa nandanitsika vola be tokoa le izy ny fotodrafitrasy efa mipetraka dia tokony ampandehanana mba hahafahana mamokatra vola ho an'ny firenena zany mbola tsy nisy valiny ny fangatahana nataony filohan'ny fanavaozana ny repoblika makasika ny fanafoanana ny trosa mbola miandro valiny avy amin'ny gouvernemanta frantsay ihany koa io fangatahana nataony oloolona frantsay ira io ampienany tany fazotony olo-pirenena andranjara anatin'ny kitapom-bola mpanjakana fa ihany koa anibany sehatry ny fandrarana eto an-toerana ireny fanodikodonana tsy fahaverezam-bola mpanjakana amina miliara maro ireny araka ny tatitra navoaka ny fitsarana momba ny konty hoy ny paitoekareny raha tsy hanaovana fanadiadiana sy andrasana fepetra adian'izao Daniela Minoarso. Mbola tsy ampiana tanterana ny programa mpanjakana hatreto ny vola miditra avy ato anatiny amin'ny alalan'ny kitapom-bola mpanjakana. Mbola vitsy hatreto ireo mahavita mandohitra. Mbola maro ihany koa ireo anatin'ny sehatra tsy manara-drafitra na ny sekteur informel. Antony mahabanga ny kitapom-bola mpanjakana sy mahatonga antsika tsy maintsy mbola miankin-doha amin'ny fanampinana ny famatsim-bola avy any ivelany noho ny paitoekarena. Ny fomba ny tantanana ireo famatsim-bola azon'ny Madagasikara izay tsy nampiasaina araka ny tokony ho izy, indrindra nandritra ny fitondrana teo aloha, tranga izay nimba zavatra maro raha tsy mitandrina ka mandray fepetra ireo tompony andraikitra isan-tsokajiny. Misy zavatra be dia be mifoity zany le zavatra. Dia nefa ny lasa mety mampiena le niveau de civisme fiscal koa le izy, le fahazoton'ny olona andray anjara ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana satria iza amina miliara arkay zany vola very inona no tohin'izay dia ahoana ny ahafahana mba hoe mba mahatonga ny lasa iverina amin'ny tokony ho izy sisa izy be dia be ny lasa mampisy an'le perte de confiance dia rehefa miaina zay perte de confiance zay dia manimba ny tontolo mifandrarahany zay sy na ny rafitra raha mety miaina koa ny crédibilité an'izany lasa zay le defaut-na resaka institution mihitsy zany hoe tena rafitra tsy na fomba fanao tafiditra anatin'le rafitra na eo ihany koa ny lalàna na eo ihany koa ny ataontsika hoe ny zavatra manaraka ny tokony esana mivantana eny amin'ny ao amin'le toe-karena mihitsy zany dia reny zany isany hoe tena défaillance ngeza be le gouvernance. Araka izany tsy tokony ho trosa ababe ny taranaka faramandimby fa nampivantana amin'ny fampandrosoana sy tondra tombontsoa ny toe-karena amin'ny ankapobeny ireny fambatsim-bola azon'ny Madagasikara ireny ho iatrany paitoekarena. Ratsy be le resaka aide extérieure io raha ohatra ka mahatonga fahaverezan'ny ataontsika hoe souveraineté an'ilay fanjakana mihitsy lasa tsy mahavita tena maefa miteny sy miady varotra hoe izay dia hanao lalana dia findramam-bola tokony ampiasana amin'ny lalana dia tena lalana vita araka ny norme sy ny araka ny tena tokony ho izy ary misy fiantraikany mankany amin'ny vidrim-pamokarana le izy mampitombo ny productivité zany fa indraindray le izy raha vao tsy mazava zay zavatra zay dia azo le fanampiana nefa tsy maintsy averina nefa ny sady ny vokatra etsy tsy azo vidrim-pamokarana tsy mitombo ny trosa tsy maintsy aloha ny inty izy teo ny tsy manampy ho an'le toe-karena amin'ny ankapobeny zany le izy dia ohatrohatran'izay zany le izy amin'ny ankapobeny dia zay zany zavatra tena tsy mahasoa an'le toe-karena zay indrindra amin'ny lavitrezaka satria zany lasa mibampitrosa hatrany amin'ny zanaka manjafy mihitsy amin'le izy ny raha vao tsy voafehy zay. Mbola maro araka izany ny sehatra mila reny eto Madagasikara, saingy mila tomboka amin'ny fanatsarana ny vitrim-pamokarana izany, ohatra ny fanatsarana ny foto-drafitrasa, ny famerenana ny fatokisana ny rafitra rehetra, ananana fanjakana maefa vita hiady varotra ho an'ny firenena. Tokony ezana ihany koa anatin'izao fitondrana fanavozana izao ny fampiodinana sy famerenana amin'ny tokony ho izy ny asa-panjakana rehetra. Idirana lalina ny ekonomi réelle, ohatra ny fambolena, ny fiompiana, ny fitrandrana renan-dranomasina sy ny maro hafa. Manay ny fisian'ny tombo sy ala ataon'ireo mpitsara eo anivon'ny Conseil d'État. Ireo candidat be ny tanàna izay nitoro manoloana ny Osika sy ny Alabato nandritra ny fifidianana hatramin'izao. Misy commune tsy manana be ny tanàna sy commune tantanin'ny olona tsy lamba-bahoaka raha ny fanazavana onona saina.
misy commune ambony sy ambany ve eto Madagasikara eo anatrehan'ny fitsarana misy commune kely sy lehibe ihany koa ve ka ny lehibe atahorana ka tsaraina araka ny tokony ho izy io ny fanontaniana apetrak'ireo kandida be ny tanàna izay nampiakatra ny raharaha teny anivon'ny conseil d'état niaraka tamin'ny porofo maro tamin'ny osoka sy ny alabato nefa nolaviny ny fitsarana toy ny tranga tao amin'ny commune Mitsinjo be Tanimena district ny Toliara faharoa sy ny tao amin'ny commune Ampani district ny Miandrivazo. Tena nagaga tokoa satria ny vohitra tao daholo ny zavatra sy ara-dalàna rehetrarehetra ny osoka indrindra fa tamin'ny procès verbal indrindra fa ny halatra sonia izay feheziny andian-dalàna makasika ny fifidianana satria hita mazava tsara zany le résultat izay navoaka ny CRMV fa lany izahay nandrasanao Augustin Joseph fa rehefa taty amin'ny conseil d'état le izy lasa résultat ivelan'ny ara-dalàna mihitsy izay nataony membrana Sipatrek redressement no ny raisiny conseil d'état tamin'izany fotoana zany nefa ireo membrana Sipatrek ireo ihany président seni au niveau de province ny vice-président a rapporteur teo devanuisen'ny justice ny laza fa tsy izy io résultat navoaky ny Sipatrek izay ny versenay nanoany teo anivon'ny filamkevi-panjakana tsy haiko angamba conseil d'état nazo atao ny manao inspection satria zahay manana preuve mazava tsara raha ohatra ka azo atao zany ary anovanay antso ny ministre ny fitsarana président fanavaozana Mikaely ary premier ministre se fanavaozana atsika zao fanavaozana izao ka tokony izay olona lanim-bahoaka ara-dalàna no hitantana ny commune hoy ny faneho-kevitra tena za eto zany dia mangataka amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fanavaozana zao ny mba izy revana akaiky satria matsiaro fatiantoka ny vahoaka izay nandeha nifidy ny reto olona reto izay efa lany tagna amin'ny tagna amin'ny tribunal administratif ara-dalàna tsy hanaiky velively an'izay fanampahan-kevitsy ny conseil d'état ny rejeté anio requête à révision satria mais pourquoi ny conseil d'état rehefa namoaka didy amin'ny résultat diso zay tsy mifanaraka amin'ny lalàna dia ny azo natao fa nanino koa izy rehefa hamerina ny ara-dalàna amin'izao fanavaozana zao dia matahotra ny hamoaka an'izany ka izao izy izahay commune Mitsinjo be Tanimena dia tsy hanaiky mihitsy ny hidiran'io maire Irmary ao amin'ny commune Mitsinjo be Tanimena io fa manaitra anareo mpitondra fanjakana hijerany ty raha ty ianareo fa zahay tsy hanaiky an'izany hatramin'ny farany fifidianana madio sy mangarahara ary ny ho vokatra ho eken'ny rehetra no tanjona amin'ny fiafarana izao fitondrana fanavaozana izao raha ny fanazavana tsy tokony iandry amin'izany fa ampiarina izay efa lany ara-dalàna tsy ho verisoa ihany koa ireo vahoaka tamin'ny ireny fifidianana nisy teto amin'ny firenena ireny dia iny lafim-baovao indray tompoko lahy sy tompoko vavy no antsika amin'ny sento vetivety ao anatin'ny doka foy mbola senam-pananjany ianao tsy saraka aminay Itanao kivacharecharecha meilleure qualité mitunda vitamine C Chimina ni goûte naturel la pirate fatenga reella parfait orange fraise coco si parfait marisa caraza Chimina abbianye roche alle tenga toshe mina metamna Zay mila fotoana bobaka koko ikifena net zao dia zao hely hoanina 1 giga no mety aminao 1 giga dia zao 500 méga mandritra ny tontolo andro ary 500 méga azonao ampiasaina manomboka amin'ny folo oral hatramin'ny enora maraina arivo ariary foana nefa 1 giga isanfena amin'ilay azy tsindrio aingana ny dièse 322 étoile 64 dièse na midira amin'ny super app Yes et moi oh oh yes
dia tavaverina somatsara ato anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao indray sika amin'izao fotoana izao. Aterina trany arahaba tompoko lasy tompoko vavy mbola sainam-panajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Tsy tokony hijanona ho diplôma taratasy ihany ny fahaizana noratoviny ireo tanora na vita fianarana fa mila avadika ho asa fampandrosoana mpaka amin'ny fiainam-bahoaka iray feo sy tambatra hitondra ny anjara biriky amin'ny fampandrosoana eto amin'ny firenena ireo manam-pahaizana malagasy mifondrina ao anatin'ny fikambanana raikitra nivoaka tao amin'ny ENS Rina Fitiavana. Manana manam-pahaizana malagasy mahavita fianarana maro ny firenena. Raha jerena ireo mpianatra anetsy nisy taona nahavita fianarana nivoaka teny anivon'ny université. Ilaina ny fahazona maro-pahaizana saingy tsy tokony hijanona ho taratasy fotsiny izany fa misy fiatraikany lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena. Hampivondrona ny hery sy ampitovy fomba fijery araka izany ireo manam-pahaizana malagasy nivoaka teo anivon'ny ENS ao anatin'ny fikambanana raika ka hitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy na ara-toekarena ho an'ny tombontsoany ny firenena. Izay indrindra na tonga anay hitambatra hivondrona anao association dia maro lafo izay reto ary misehatra amina ministera samihafa dia samy manana ny faripahaizany sy ny faripahalalany hoentina amin'izay fampandrosoana izay dia eo indrindra no hidiranay amin'izay andeha hanao fampandrosoana ao Madagasikara. Fa ny famolavolanan'izay asa izay no ataonay izao rehefa hitanareo zany le izy tsy maintsy hisy fiatraikany io zavatra io satria ny fahaizana ny ratovinay teny zany izay mihitsy no nahatonganay hoe aleo tsy hijanona fotsiny ho diplôma ilay fahaizana ny ratovina fa ndao ho ataontsika zavatra misy fiatraikany any amin'ny fiarahamonina dia izay ny antony nahatongavanay eto fa eo mpamolavolana izay mihitsy zay. Totosany zoma teo nizaika be n'ireo mpianatra indray mihira nivoaka tao amin'ny ENS Fianaratsoa ny taona 2024. Fa lafim-baovao hafa mihitsy indray samba vao nisy fankakevitra toy izao voalohany izany ity hetsika karakarain'ny BFM ity mahakasika ny ho avy ny vola taratasy sy ny vola madinika eto Madagasikara. Nalaza be tato ato ilay resaka fiovan'ny vola ka dia samy naneho ny heviny teniny tsirairay ny talata faraiky amin'ny 30 ny volana martsa izao no anantatirahana io hetsika fankakevitra io ao amin'ny Palais de Sport manomboka amin'ny 7 maraina. Ny vavahady sokatra manomboka amin'ny 7 mamempona ny dirana amin'ny fotoana io fa kosa misy tapakila tsy maintsy entina rehefa miditra ao. Azo atao ny maka izany eny amin'ny BFM Mandanina reny faculté GS Sankatso manoloana ny Palais de Sport ihany koa. Voafetra ny toerana ka tsara laina dia ny zao ny tike izay mamempona anasana sy antsona ny rehetra tsy ankanavaka ny hetsika tafiditra ao anatin'izany ireo tompon'andrak-panjakana isan-tsokajiny mpisehatra ara-toekarena sy arabola mpiasa mpianatra tanora sy ny rehetra. Fa antonray tsy mbola ahafahantsika mahaleo tena arabary ny fitombon'ny mponina miakatra manaraka izay ny filana arabaritra hoiny avy eo anivon'ny JICA malona izany nitohizana ny tetikasan'izy ireo erana amin'ny gouvernemanta malagasy ho fanatratrarana ny fahavitany tena arabary eto Madagasikara fanampanazavana. Olana amin'ny famokarambary eto amintsika ny tsy fampiliny eto manana eo am-pelatana ny tantsaha. Antony iray izay mbola tsy ahafahantsika mahaleo tena arabary ihany koa ny fitombon'ny mponina tsy maintsy miakatra tsaraka izay ny filana arabarotra. Hampiakarana ny vokabary sy hatratra ny fahavitany tena arabary eto Madagasikara. Metoy ny tetikasa famokarana vary arahan'ny JICA na ny Japan International Cooperation Agency sy ny gouvernemanta malagasy. Ankoatr'izay, mety ampidina ny vidim-bary amin'izao fotoana ny fanafarana vary. Eo ihany koa no mety fiakarany vokabary any amin'ny tantsaha raha ny fanazavana. Tanjonay moa zany ao anatin'ilay tetikasany hoe ny ampiakatra ny vokabary ahafahana mahatratra ny fahavitatena arabary ho an'ny Madagasikara kanefa n'izay tsy azo ao anatina fotoana fohy fa tsy maintsy mandeha tsikelikely ny fiakarany vary. Etsy andany nefany ny fitombon'ny mponina tsy mitsambitombotsika zao efa mihoatra be ny isatsika dia ao anatin'izay tsy afaka mipetraka fotsiny tsika hoe vita ny tetikasa iray dia hijanona eo satria ny mponina mitombo foana ny filana arabary miakatra foana dia noho izany mampatonga anay hoe miara-misalama mitantsotroka amin'ny gouvernemanta malagasy manampy ao anatin'izay famokarana vary mba ahafahantsika mahatratra ny fahavitatena arabary izay. Fa anisany mety mampidina vidim-bary ny fanafarana vary. Eo ihany koa mety hoe fiakarana vokabary any amin'ny tantsaha dia mety izay no anisany mety mampidina vidim-bary. Manoloana ny tsy fahampiany ny vary miezaka manamafy ny famokarana anatiny Madagasikara hahatratra ny fahavitany tena ara-tsakafo. Ny fanatsarana ny famatsim-bary sy ny fanomanana ny tantsaha no lakile ny fahaleovan'ny tena ara-tsakafo eto amin'ny firenena.
Anisan'ny olana sedraina ny tsy fahampin'ny rano ho an'ny fambolena, ny tsy fahampin'ny fitaovana moderna ary ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Manoloana izany, mitony ezaka ataon'ny fanjakana sy ny mpiara-miombonantoka amin'ny fanohanana ny tantsaha, toy ny fanomezana masomboly no hatsaraina, fanatsarana ny lalam-pamikarana ary ny fanofanana amin'ny tetika vaovao. Tanjon'ireo hetsika ireo ny ampitombo ny vokatra sy hanatratra tsikelikely ny fahavitan'ny tena ra-tsakafo mba hiantohana ny fahafahan'ny malagasy mahazo sakafo ampy sy maharitra. Tanàna iray manana ny tantarany sy ny mampalaza azy ny commune Antanety Be Mahazaza, ahafantarany maro azy ny famokarana atody izay mamantsy ny iray patelo ny famatsiana atody eto Madagasikara. Ny tantarany Antanety Be Mahazaza araka izany no entina amintsika eto anatin'ny zanam-pandarana fantaro amin'izao alina izao ndawary. Any amin'ny lalam-pirenena fa efatra amby 20 kilometatra miala ny district any Ambohidratrimo. Raha toka 7 kilometatra miala eo mahitsy no misy ny commune ambanivohitra Antanety Be Mahazaza. Iray amby commune efatra amby 20 mandrafitra ny district any Ambohidratrimo. Araky ny fanazavana, misy antony ara-tantara sy ny zava-misy ara-piarahamonina no nahatonga ny anarany ity commune ity. Ny nahatonga ny anarany aloha Antanety Be aloha tena anarana taloha sady tsy misy an'izay hoe ambony haza zay dia toerana avoavo izy io teny mipetraka ny olona dia ny teny hono ray aman-dreny amin'izany ry Tanety Be ry raha sy hoe Antanety Be tao Antanety Be no nisy ny commune tamin'ny voalohany fa noho ny fandrosoana ty toerana ijorotsika ity zany no atao hoe Mahazaza dia nafindra ty Mahazaza ny biraon'ny firaisam-pokotany tamin'izany fotoana izany tamin'ny taona 1770 sy arivo tany no nioriny ity dia tamin'ny taona 20 mahery tany 20 tany vao nakety amin'ity Mahazaza ity dia zay nahatonga anazy hoe Antanety Be Mahazaza zay natao teto Mahazaza ny commune. Ilay Mahazaza indray dia misy tantara anankiroa. Ny ray hony rehefa andeha hiteraka ny olona zay avy any avaratra any dia kriatrala be manko ty taloha dia teraka eto amin'ity toerana ity raha avy any amin'ny 10 km 10 km tsy avy any avaratra amin'ny fokotany farany avaratra ny olona dia teraka eto dia atao hoe Mahazaza. Dia ny ray tantarain'ireo ray aman-dreny ihany koa rehefa miandry omby ireo mpiandry omby ray aman-dreny no miandry omby amin'izany dia misy manaraka azy ny zafikeliny dia rehefa jerena ny olona hony eri-pendrasana omby dia jerena ny olona dia ohatran'ny kely balitina kely ohatran'ny hoe zaza dia Mahazaza. Mampalaza ity commune ity ny fiompiana koa sy famokarany atody mamatsy ny eto Antananarivo fa indrindra miantoka ny iray ampahatelo ny famatsiana atody eto Madagasikara. Mahatratra ny amin'ny 2 hetsy isan'andro ny atody mivoaka eto an-toerana. Ankoatr'izay, maro ihany koa ireo vokatra ara-pambolena mitobaka ao an-toerana. Hoe miompy akoho daholo akory ny olona fa efa misarotra zany miompy akoho zany fa ny anarana mbola voatazona, ny asa aman-draharaha mbola voatazona fa efa misehatra mivelatra zany ny ataon'ny olona amin'izao. Ankoatr'izay efa manomboka mamboly ny tongolo gros oignon, manomboka mamboly ny tongolo lay na ny aile nyty faritra ity ary efa misehatra ihany koa amin'izany fambolena sonjo zany satria ny sonjo zao fa ondrana dia efa manao sonjo daholo ny olona. Misy sehatra anankiray koa zay fiompiana ny omby moa tsy misaraka amin'ny malagasy fa mampiavaka ny Antanety Be Mahazaza ihany ity koa dia miompy omby vavy be ronono. Efa betsaka koa zany ny olona misehatra amin'izany ronono zany fa ny ronono Antanety Be Mahazaza dia efa manomboka fantatry ny manomboka eo mahitsy ka hatrany Antananarivo. Hitan'ny olona ilay tombontsoa zay amin'ny ambangivangony ny Antanety Be Mahazaza. Tatoato moa betsaka ny mpitsidika sy ny atao hoe mandeha amin'ity toerana ity manao karazana événement isan-karazany. Ny antony dia noho ny fananana ity lalany atody ity na hoe route des œufs, route nationale secondaire numéro 4A. Tsy ahivana, fokontany 7 mandrafitra ny commune Antanety Be Mahazaza, mahery ny 520 isan-jato ny mponina no mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Dia ny maresaka iresan'ny pirenena iny tompoko lahy sy tompoko vavy no entiko misaraka aminao indray amin'izao alina izao. Ankasitrahina ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mamy fotoananao aniram-pitso indray feloma tompoko.
mety aminah. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.